Miarahaba tompoko, nizato ny anarako mpitandro ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Am'izao fotoana zao dia manohy fianarana aty Etazonia. Manoloana ny fikatoana ny fiangonana vokatry ny coronavirus, tsy ny fiangonana ihany moa mazava ho azy fa ny zavatra be dia be izay mamory olona dia voatery nakatona tato ato mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tokony ho any am-piangonana ve isika. So dia zavatra efa nilaozan'ny toetrandro zany fa izahay mpitandrina no ataoko hoe mitady raharaha ohatra ny Rain'iza Filemena sy manao izay anahirana ny mpino fotsiny. Raha zavatra azo iafiana, raha zavatra aitraitra ihany tsy aleo ve mijanona any an-trano mitsotsotra rehefa Alahady, sa zavatra tena ilaina ve ny fiangonana, ny fandehanana makany am-piangonana. Ny valiteniko dia tsotra. Eny tena ilaina ny makany am-piangonana na dia eo aza ny fandrosoana ara-teknôlôjia dia tena ilaina ny makany am-piangonana. Raha nisy zavatra hafa azo lasolon'izany dia natao zany, fa ny fandrosoana ara-teknôlôjia sy ny firoboroboana eo amin'ny sehatry ny siansa amiko dia natao ihany ireny ampiasaina ahafahan'ny fiangonana mihodina kokoa sy mamonjy fanahy ihany, fa na dia raha ihany aza noho ny fisian'ny présence sur internet sy nohatr'izany, fa tena ilaina ny fiangonana ary tsy misy mahasolo ny fandehanana makany am-piangonana. Io tahaka ny hoe mpilalao baolina kitra 12 lahy, tsy afaka makeny an-kianja intsony izy ireo rehefa tsy afaka makeny an-kianja izy ireo dia ninona iantsonao azy fa tsy lalao baolina kitra intsony zay rehefa tsy lalaovina eny ambony kianja. Ohatr'izay koa ny fiangonana, ny ain-dehibe ny fiangonana mihitsy no voatsindrona raha toa ka tsy afaka mifanerasera intsony ny sampino. Ny Hebreo 10:15 dia miresaka an'izay aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany satria fantatrareo fa efa tongotra ny andro dia mifananara mifamporisia hatrany. Ny andiny tahaka ireny dia toy ny varavarankely iray izay manilo ny amin'ny zavan-tranga ara-piarahamonina ho an'ireo olona izay nanoratany mpanoratra ny Hebreo. Dia tsy inona ilay izy fa maro ireo olona izay namonjy ny fiaraha-miangona fa noho ny tsy fisian'ny fanantenana, noho ny fanamahivanana ny asa-pisorona nataon'i Jesosy Kristy dia nitsahatra tsy namonjy an'izany fiaraha-miangona izany intsony izy ireo. Dia izany antony anoratany ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo andao isika hiverina mifototra mihitsy aloha dia hoe inona moa no mahazava-dehibe ny asa fisorona nataon'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana. Ny antony anoratany any dia mba tena hampaherezana an'ireo mino izay toa nangahy ahy vokatry ny fandaozan'ireo hafa izany. Fototra efatra lehibe izay maha izy azy ny fiangonana mihitsy no mahatonga ny fiangonana tsy maintsy mihaona, tsy maintsy mifandray, tsy maintsy mifanerasera, mifanatri-tava. Dia reto izany. Ny iray voalohany indrindra aloha dia ny identité na ny maha izy azy ny fiangonana mihitsy no mitaky an'izay fifaneraserana sy fifanatrehan-tava any am-piangonana izany. Ny fiangonana dia sarotra ny mamaritra azy. Ny tena mampanahirana mamaritra ny fiangonana dia ny référence ho andohan'ny olona matetika dia ilay trano mijoalajoala be sy ilay fiangonana lehibe any Madagasikara. Fa ny fiangonana ato amin'ny soratra masina dia fitambaran'olona, fiombonan'ny mpiainan'ny olona izay samy mpino daholo izy ireo dia miombona ray, miombona zanaka na ny asa-panavotany zanaka ary fehezan'ny fanahy masina izany. Olona mitambatra izay miray aina, mifamatotraina ny mpino ny fiangonana ato amin'ny soratra masina fa tsy ilay trano loatra akory. Sarotra mamaritra an'izany saingy misy kisarisary ampiasain'ny soratra masina izay azahoantsika an-tsaina ny tian'ny soratra masina ambara amin'ny fiangonana. Ny sary voalohany izay ampiasain'ny soratra masina matetika dia ny fiangonana amin'izao andro testamenta vaovao izao dia tahaka ny Israely vaovao, ny vahoakan'ny Israely, ny firenen'ny Israely saingy amin'izao andro vaovao izao. Dia ny tiana ambara amin'izany dia izao hoe misy mpitarika ao dia Mosesy Arona, fa misy ihany koa loholona izay mampandeha ny isan-tarika ao anatin'izay firenena izay. Dia noho ny firalahiana nisy teo amin'ny zanak'Israely zany tahaka ny mpirahalahy mihitsy izy ireo ara-baky teny, fa tena misy an'izay firaisana akaiky izay dia rehefa manota ny singan'olona ray ohatra na hoe te hitoka-monina dia misy fiantraikany amin'ny
zanak'Israely ray manontolo zany hitantsika any amin'ny Josoa toko fafito rehefa nanota Iakana dia ny zanak'Israely rehetra no mibaby ny faharesena. Fa hitantsika ihany koa fa ny zanak'Israely rehefa nobabon'ny Babiloniana ny mpanjaka Joiakina dia toy ny tantely afa-drakitra izy ireo nanjakan'ny adala, nanjakan'ny fahavalo dia nitsahatra ny maha-firenena azy ireo zany. Dia tahak'izay ny fiangonana. Ny zavatra tsy mety ataon'ny membre iray amin'ireo fiangonana ireo dia miantraiky amin'ny mpikambana rehetra ara-panahy ihany koa zany. Fiangonana ihany koa dia kisarina amin'ny hoe trano velona. Efesianina toko faharoa andiny faraiky amin'ny roapolo miresaka an'izay hoe narafitra ao amin'i Jesosy Kristy nareo dia mitombo tsara mba ho tempolo masina, trano mitombo tsara ho tempolo masina. Tiany zany ambara dia zao hoe ny fiangonana dia ohatra ny trano, ny trano dia tsy maninona akory fa mifandray, mifampiankina ny singa rehetra izay mandrafitra amin'izany trano zany. Ny kisary ampiasain'ny Efesianina toko faharoa moa dia izay hoe Jesosy Kristy no fehizoro dia ny apôstôly, ny mpaminany sy ny apôstôly ireo no orim-bato na ataontsika hoe fondation zany dia ny jiosy sy ny jentilisa izay sokajin'olona tsy hifandray mihitsy raha tsy noho ny nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, noho ny vokatry ny hazo fijaliana dia mifandray ny sakay sy maso dia ny jiosy sy ny jentilisa zany dia mitambatra ireo mandrafitra n'ilay trano. Dia ilay trano maniry toy ny hazo dia ao anatin'izay efitrano izay no misy ny fanahy masina. Raha misy mialangalana zany amin'ireo singa mandrafitra ny trano ireo, ohatra ataontsika hoe tsy mipetraka tsara ny varavarankely na ny sasany izay ataontsika hoe brika tsy mirafitra tsara dia mirodana ilay trano dia mandao ny fanahy masina. Zany ny kisarisary ampiasain'ny soratra masina anehoana n'ilay firaisana tanteraka misy eo amin'ny samy-pino eo amin'ny ao amin'ny soratra masina zany. Noho izany izay maha izy azy ampino zay mihitsy no tsy afaka ho saratsarana fa ho rava ny mahafiangonana ny fiangonana, ho rava zay firohizanaina zay, fifandrohizanaina zay raha toa ka tsy mitsahatra tsy mankany am-piangonana tsony ny fiangonana. Ny ray faharoa dia ny fonction na ny andraikitra zay takina amin'ny fiangonana. Be dia be ny andraikitra ny fiangonana fa ny ray fototra ary ataoko hoe ny ray voalohany amin'ireny dia ny fiangonana dia natao hampitombo ny mpino. Efesianina toko fahaefatra andiny faraiky ambin'ny folo sy manaraka miresaka an'izay hoe ao amin'ny fiangonana no nanomezan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isan-karazany dia ireny fanomezam-pahasoavana ireny no miara, miombona, miasa mampitombo ny mpino iray. Eritrereto zany hoe tsy afaka ny tombo mihitsy ny kristianina iray vao mino an' Jesosy Kristy raha tsy mankany am-piangonana. Satria ny fiangonana ny manana ny fahalalana, manana ny fiarovana izay aina vaovao teraka indray izay ary manana ihany koa ny fitaovana rehetra hampandrosoana an'izay olona zay hatratry ny ohatry ny alehiben'ny Kristy ho masina so tanteraka tahaka ny Kristy. Zay ilay tanjona zany fa tsy hoe mino dia avela fotsiny eo. Ny fiangonana tahaka ny vatana zany hoe iray fa misy sampana maromaro ao zay manana fanomezam-pahasoavana isan-karazany dia ireo no natao ampitombo an'izay olona zay. Dia eritrereto hoe ny mpino iray zany dia ohatrany hoe tanana ihany izay mila ny maso hijery, izay mila ny sofina hiaino, izay mila ny tongotra hamindra fa raha tsy zany dia hijaly ny tanana iny raha tsy manana ny iray amin'ireo izay tamisaiko teo ireo zany. Fa ilay tanana iny koa dia ilain'ny hafa ihany koa iny ohatra ilain'ny vava sy ny vavony iny mba hampakatra sakafo any am-bava sy any an-kibo. Dia zay zany hoe ny mpino iray dia ilain'ny hafa fa mila ny hafa ihany koa. Dia raha ohatra ianao mieritreritra hoe za afaka mandeha rera, za afaka mampandroso ny tenako rera dia tsy mbola azonao tsara ny tena antony namonjen'Andriamanitra anao, tsy mbola azonao tsara ny fiangonana izay nandatsahan'i Jesosy Kristy ny rano teo ambony hazo fijaliana. Mila mibebaka ianao dia mila miverina hoe inona marina moa lazain'ny soratra masina momba ny fiangonana. Ny ray fahatelo dia ny hiraka nampanaovana ny fiangonana mihitsy na ny mission hozy isika dia mitaky an'izay fiarahana izay.
ny mission fiangonana araky ny Matthieu 7:20 sy manaraka dia ampino ny olona ray fa rehefa mino ny olona dia atao batisa sy ampianarina hitandrina za rehetra nanodidin'ny tompo azy. Tsy vita ny olona ray zany fa miara misalahy. Misy fomba fiteny amin'ny teny anglisy manao zay hoe it takes a village or it takes a whole village to raise a child. Tiany zany ambara dia zao hoe ny tanàna ray manontolo no miara misalahy, mampandroso mampitombo ny manabe ny zazakely iray zany, fa tsy vita ny olo tokana akory io. Amin'izao fotoana zao moa izy efa hafa ndray fomba fitaizantsika fa marina foana zay amin'ny lafiny ray hoe zavatra natao iraisiny la mitaiza zaza fa marina ara-panahy zany indrindrandrindra. Isika dia natao hifanometanana anabe ny olona iray ho tonga tahaka ny Kristy ara-panahy. Tiany zany ambara dia tena fahotana mahafaty mihitsy no ataon'ny olona ray zay manao batisa olona ray dia tsy mampiditra azy ho ivon'ny ho isan'ny fiangonana. Fa ny antony ampanaovana batisa ny olona ray dia atonga azy tena hiaraka amin'ny fiangonana antoerana iray dia fiangonana io no ikolokolo azy atonga azy ho lehibe. Izany raha mitory ny filazantsara sika dia eritrereto foana ny ampidirana an'izay olona zay ao amin'ny fiangonana ray atao batisa ary izay fiangonana zay no ampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiany Jesosy Kristy azy. Noho izany raha fiangonana tsy mampianatra soratra masina, raha fiangonana tsy miraharahanao na manota ianao na tsy manota dia eritreretiko hoe tsy tena fiangonana araka ny soratra masina zany fa fiangonana ray dia tena manao ny haintso zavatra mihitsy atonga ny mpino tsirairay avy tena anaraka n'izay lazainy Jesosy Kristy rehetra rehetra, tsy hoe zavatra ray na roa amin'izay nambaran'ny Kristy ihany fa zavatra rehetra nambaran'ny Kristy dia tanterahana daholo. Ny faefatra farany dia ny mahazava-dehibe ny mankany am-piangonana dia ny vocation na ny antsony fiangonana mihitsy. Fiangonana Petera voalohany 2:7 ohatra dia nantsoina ilaza ny hatsaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Marina fa isika tsirairay avy dia afaka mideran'Andriamanitra any an-trano any. Fa lay Andriamanitra tompointsika dia lay Andriamanitra telo zay iray dia natao mba iseo zay mahatelo zay iray azy zay any amin'ny jentilisa any amin'ny olona zay mbola tsy mino azy. Andriamanitra telo zay iray dia misy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ao. Ary ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra dia nasiny ny diantanany zay mahatelo zay iray samihafa azy izay. Zay amarona ao anatin'ny fahasamihafana zay, ao anatin'ny firaisana zay. Zany hoe Andriamanitra ny karazan'Andriamanitra, Andriamanitra ny fahasamihafana noho izany isika fiangonana miara mifampitantana manandran-tanana mideran'Andriamanitra, miara mifampitantana miara miankohaka mitsaoka an'Andriamanitra. Lay fahasamihafana eo anivon'ny fiangonana mihitsy no milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe samihafa sikajy ny taonao dia samihafa firenena, samihafa fiteny, samihafa na dia nisata eny anivon'ny fiarahamonina, zay rehetra zay no mitambatra no maneho antsary ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay Andriamanitra iray nefa telo izay. Noho izany ny fiangonana no hany fitaovana tsara indrindra ampelantanan'Andriamanitra anehoany an'izay mahatelo zay iray azy zay, mahiray azy zay fa indrindrandrindra ihany koa dia mahatelo azy. Noho izany mety mbola isisika ihany ianao hiteny hoe ka ny fiangonana ane mandreraka, ny fiangonana ane tena manahirana. Marina zany tena manahirana ny fiangonana fa zany akory tsy midika hoe tokony avela eo. Fiangonana dia tahaka ny fifandraisan'ny olombelona rehetra, misy zavatra manahirana ao fa misy zavatra tsy maintsy karakaraina sy tsy maintsy vahanao mba ampandroso amin'ilay fiombonana. Raha hitanao zay eo anivon'ny fiangonana dia tena fiangonana ilay fiangonana, fa raha fiangonana tanteraka izy dia mampanahy hoe sao dia mba tsy fiangonana intsony ilay fiangonana.
nitadididy zao hoe lay ratsy dia ampiasa ray voalohany indrindra hoe ny akamontsika nandritra n'ity coronavirus ity zay nijanona tany an-trano foana rehefa lahady fa indrindrandrindra ihany koa ampiseho amintsika reo lafy ratsy ny fiangonana rehetra atonga antsika alaina tsy ho any am-piangonana noho izany tena izao zay andresenan'izay a dia katso mandrakariva zay ampandrosan'izay fiombonam-panatanteraka eo anivon'ny fiangonan'izay ary aza mieritreritra foana hoe ny antony ankanesako any am-piangonana dia satria mahafinaritra ny toriteny ihany a satria tsara be ny tranonao tsy ny antony ankanesanao any am-piangonana dia ianao mizara fiainana amin'ny hafa ary ny hafa mizara fiainana aminao raha tsy mahazo an'izay fifampizarana zay ianao anivon'ny fiangonana ray dia tokony ametra-panontaniana ianao hoe sao de tsy sitrapon'Andriamanitra ary ny andehanako amin'ity fiangonana ity. Misaotra an'Andriamanitra sika nandatsaka ny rany ho an'ny fiangonana atonga antsika tena olom-baovao, firenena vaovao manompo an'Andriamanitra ary ho avy ny fotoana atonga antsika rehetra tena iteran'Andriamanitra tsy misy disadisa intsony miaraka araka ny vision zay hitan'ny mpanoratra ny apokalypsy hoe nahita firenena maro izy a miakanjo akanjo fotsy a dia miteny amin'ny fiteny isan-karazany, miteny amin'ny fomba isan-karazany sy ny foko isan-karazany no manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mitsaoka an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra andro aman'alina. Ho tanteraka amintsika ny izany teny izany ho an'Andriamanitra ry amin'ny voninahitra. Amen.